Miarabantsika rehetra, dia ity vidéo ity vidéo manazava ny zavatra ilaintsika fantatra amin'ny Kali Linux. Maromaro fanombohana anazy aloha, dia misy ny menu eto ambony eto, afaka manao recherche sy programme tiantsika isika, dia après misy karazana application maromaro da raha antsika koa mijery anazy fa efa classé izy hoe par typany, zany hoe application web, application fanaovana exploitation etc. Après an'izay efa napetraka teto ny application tena fampiasa: éditeur de texte, Metasploit, Burp Suite, satria io zany tena fampiasan'ny mpanao Ubuntu, Cherry Tree indray zany fanaovana fangalana naoty. Ianao rehefa mitady bug dia mila maka naoty tsara, dia créer zavatra kely tsika, ohatra hoe recon ny ataoko afaka manoratra eto dia raha misy zavatra ao anatin'io recon io ohatran'ity indray recon test.com, dia iny zany lasa nœud ato anatin'ity nœud recon ity, dia lasa afaka manao documentation tsara kokoa ianao. Manarak'izay ny tena vaovao angamba dia ny terminal. Eto zany tsika manao commande, tsy mila mampiasa interface graphique. Commande amin'izao efa ZSH fa tsy mampiasa bash intsony par défaut ry zareo satria ity tsara kokoa ny mampiasa anazy. Dia raha hijery ato anatin'ity terminal ity tsika, zavatra maromaro no tokony ho fantatrintsika. Voalohany ato misy préférence, afaka ovaintsika io variante clair foncé, mankato amin'ny profil, police, trait de terminal, espacement, cellule, police tsika angamba ovaintsika. Voalohany aloha ataoko ity mba ho hitantsika rehetra na amin'ny mobile ary. Sélectionner monos moins aloha ajanontsika monospace sao mazava amintsika rehetra izy angamba ohatr'izao. Voalohany hojerentsika dia ny resaka file system. Ny file system amin'ny Windows dia mizara ohatra hoe C1D, fa amin'ny Linux izy dia ohatran'ny arbre, zany hoe misy ny racine manomboka amin'ity dia avy eo misy dossier be da be ao anatin'iny. Raha hijerintsika zao hoe CD dia CD mankato amin'ny racine tsika, dia reto avy ny zavatra ao amin'ny racine: bin, dev, misy zavatra be da be eo. Dia ny mila fantatsika dia voalohany bin, ny /bin inona ny ao anatin'ny /bin? Le programme rehetra ohatran'ny hoe ls,
lycée D mipotseriko teo a, misy programme be da be zany ao. De akoatran'ny slash bin de misy koa ny slash sbin, zany hoe ao anatin'io a ny logiciel amin'ny système d'exploitation ohatra hoe F10 be da be mihitsy anjarantsika mijery akoatr'izay misy koa ny ETC zay misy ny configuration rehetra, profil-na configuration na host hatramin'ny password configuration ny wireshark ato daholo zany ny configuration. Manarak'izay de misy ny TMP zay misy ny fichier temporaire rehetra zay voafafa zany ireo rehefa miredemara amin'ny machine. Akoatran'izay ny user bin, ny ao amin'ny user bin indray de le application rehetra ohatran'ny hoe apt, n4 etc reny, nmap, zay zany no mila fantatsika aloha ao. De tsy hiditra amin'ny commande fa jerijerentsika kely fotsiny, ohatra efa hitantsika teo zao raha hifindra dossier, ohatra hifindra akany amin'ny root de ataoko hoe cd change directory, de ohatra koa hoe te hijery ny atao anatina directory iray zao fantatro zany za fa ato amin'ny root am'izao, de ls de hitako daholo ny ao. Raha te hijery hoe aiza zao am'izao de ataoko an'ity print directory de fantatro hoe ao amin'ny root zany. De reny commande rehetra reny misy manuel, manao hoe man zany tsika, de le commande de hitantsika eto ny anarany fomba fampiasana anazy description ny option rehetra afaka ampiasaina miaraka aminy. De io man io afaka tsika paramètre hoe k de afaka hijerentsika manuel na commande anankiray, ohatra hoe commande le izy tsy fantatro tsara fa misy hoe password fotsiny ao anatiny de asianao an'iny de mivoaka eo daholo zany ry zareo zay misy password. De afaka mampiasa regex regular expression ianao manao recherche, ohatra hoe zay mitomboka ataontsika hoe password zay miafara amin'ny password sy mitomboka amin'ny password ihany no tediavina. Vadiko an'ity kely aloha somary tsy hitako kely le izy zay. De alefatsika de mahita izy zao hoe reo any misy ny fichier na mot de passe misy ny commande fanaovana modification na mot de passe de le fichier de mot de passe io zao no tiako jerena, de ataoko hoe man 5 password de hitantsika le hoe inona le fichier na mot de passe de ao amin'ny ETC passe wd ozy izy.
Ohatr'izay zany a de ao manazava anazy. Ohatr'izay a ny fampiasana ny manuel. Afaka ataontsika koa ohatra hoe misy resaka momba ny partitionnage zao tsy tadiditsika le commande de afaka manao an'le teo fotsika na hoe à propos de ohatra hoe resaka partition de hitantsika daholo ny momba ny partition rehetra, partide, G-disque, Gpard, ohatr'izay zany ny fitadiavana commande rapide. Manarak'izay i-créer ohatra hoe hiditra any amin'ny eo amintsika CD ls hiditra eo amin'ny bureau tsika de rehefa tonga eo amin'ny bureau tsika créer dossier de afaka ataontsika hoe mkdir de le nom an'le dossier. Fahatsiantsika io dossier io misy sous dossier ao anatiny de afaka asiantsika hoe nyty tiré b ty le izy ohatra hoe test le izy de sous dossier ao anatiny ataontsika ohatr'izao misy sous dossier recon, exploit, report ohatra. De rehefa manao ls tsika ka hiditra ao amin'io test io amizay cd test de hitantsika hoe misy dossier anankitelo ao anatiny ao. Voaka tsika de fafahantsika rm de test teo de ls tsisy test intsony. De manarak'izay commande rehetra zany misy an'ireny option tiré kely ohatra hoe ls zao afaka ataoko hoe tiré A1 ohatra na hoe tiré AH na hoe tiré all de samy hafa foana ny zavatra avoakany arakaraka le option. Manarak'izay raha hitady fichier anankiray tsika de misy commande which, misy koa ny locate de misy ny find. Raha le which no tadiavintsika ohatra hoe anao echo ana paf tsika ohatra de which aiza zao le tsy games moa zany tiako soratana user games tsy hitany ohatra hoe which bin not found which sublist ary tsika hoe tsy mahita izy zany fieritsika kely amle paf teo de aloha locate ny ampiasaintsika ohatra hoe locate python de hitany daholo zay resaka momba amin'ny python rehetra be loatra moa zany le izy hoe aza misy python anatin'le paf de hitan'le which user bin python ozy izy mijery paf an'le fichier zany no tena tsara amin'ny which. Le locate indray misy fichier hoe locate dp zay ao le paf an'ireny ny enregistré de ao no tadiavin'le locate fa ny tena tsara de ny find. Afaka spécifiena hoe aiza mitady amin'ny racine ohatra de inona ny anaran'le izy option
option tirana M, SPT sy SPT rehetra, de afaka mbola alaina iny an'iny aveo atao exec sy ny tariny ohatra hoe io fotsiny de mahita zavatra be da be izy momba le SPT. Raha mitenintsika zany na M mahita zavatra be da be izy. Manarak'izay commande zay de ny resaka service. Ny service atao amin'ny cas Linux misy ny service be da be zany tsy tonga de alefa par défaut fa tsy maintsy ianao mandeva anazy. Service mety hitarika sécurité zany le tsy alefany raha tsy efa ilainao, ohatra hoe ny SSH zao hitanao amin'ny port 22 afaka ny service afaka atao hoe service start fa afaka atao koa hoe système CTL start ohatra hoe SSH, de mila mot de passe moa le izy velona zao zay le izy afaka hoe jerentsika hoe velona marina ve le SSH lasa aloha tsika sudo kely de hitatsika hoe io le SSH mandeha de afaka piatsika indray iny de afaka tonga de ataotsika hoe enable izy sahatsika manana an'ity système CTRL ty de makatsika misy activité be da be start zao le mijery atsika teo misy ny enable stop one or more units specified on the command line fail unit not exist or if stop in ataotsika stop zany izy système CTL stop SSH de nijanona indray zany SSH de ohatr'izay ihany ny HTTP hita ao amin'ny port 80 ohatra zany hoe anao serveur anankiray tsika de afaka isintotsika données zany na site iray fanao exploiter site attaquer-tsika de ohatran'le teo ihany système CTL de start ohatra hoe Apache 2 de mandeha zany ny Apache 2. Raha hijery hoe inona avy ny zavatra mandeha de système CTL tsitsika an'ity hoe list unit ty files ty de ampisehoany daholy ny zavatra mandeha rehetra misy hoe disable enable de mbola misy ligne be da be moa zany ato le Apache zao reo Apache 2.service
mandeha izy fa mbola disable izy rehefa amin'ny alina, afaka enablentsika rehefa vao mandeha zany ny permission denied hoy, mila sudo zany iny fa ajanontsika aloha iny de ny ankoatr'izay système na installation sy recherche ny fanaovana installation dia amina paquet management antsoina hoe apt ihany ny atao amin'ny Kali. Misy ny apt atao update aloha zany ohatra le base de données an'le apt io, hijereny an'le hoe inona avy ny zavatra mbola tsy ihanina zany. Tena indray izy misy problème na verrouille azo ohatr'izao zany hoe mbola misy verrou ohatr'ity izy de misy amboarina kely de to jerentsika eto iny fa après izy afaka atao mise à jour amizay le système mihitsy de afaka ataontsika sudo moa mahasudo anazy de root zany le izy, de rehefa root izy de forceny mandeha satria izy zany ny super admin, de tsy ho téléchargentsika io na aloha andeha ho any de karaha ihany tsika. De ohatr'izay ihany ny apt upgrade afaka mijery ny cache tsika, misy cache ny ao anatin'le paquet ao de mety hita ao ny logiciel tiantsika installena. Apt cache cherche ohatra te installe pure ftpt tsika de hitany hoe reo avy ny misy resaka ftpt de anjaranao fotsiny sisa misafidy hoe inona no installeko de afaka manao zany ianao hoe apt asina sudo fa ampisehoko anareo fotsiny pure ftpt na le mysql fotsiny ohatra de ohatr'izao de installeny le izy de ohatra hoe efa nanintsika installena ary apt installe pure ftpt de mandeha izy maka an'le izy any amin'ny dépôt ny Kali Linux io Kali Rollin main io zany zany le lien misy an'le logiciel. De io ny progression efa aviseho antsika eo, mila manana connexion moa zany iny hafa indray raha ohatra hoe te installe zavatra logiciel Kali Linux efa nalainao tany amin'ny internet ianao, ohatra point dev satria debian ho antsy ity, de raha anao an'izay indray tsika avant aloha afaka hoe afatsika le niinstalentsika teo remove de rehefa removentsika fotsiny izy de miala fotsiny le logiciel fa le paramètre rehetra configuration le logiciel zany ny user sy ny tariny mbola ao
fa afaka asiantsika purge mihitsy izy a, apety remove dia purge dia miala daholo mihitsy, miala daholo izy rehetra zany. Alefatsika ny mise à jour teo apety upgrade, jerentsika aloha 123 mégaoctet tsy maninona, de niala aloha zany le pure FTPD teo après raha efa manana logiciel nalainao ianao ohatra hoe point deb le izy de afaka mampiasa dia pkg de -i fotsiny de le anaran'le logiciel ohatra hoe wireshark point deb de alefanao fotsiny io de lasa. Tsy de hiditra resaka commande linux moa fa mampiseho anao fotsiny ny base ny ilaina fantatra tamin'ity Kali Linux ty de zay videontsika tamin'ity taona ty fa amin'ny herintaontsika handeha fa video maro be indrindra resaka ethical hacking somary orienté sécurité web, manasa anao manomboka janvier handefa isan-kerinandro de manasa anao hanaraka ny chaîne zay fa de misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany.